Bonjour, bonsoir daholo tsika rehetra ny tokantrano manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Mbola anatin'ny havatry ny anjely telo ihany izany tsika amin'ity an'ity ka dia mbola anohy izany isika izany. Manasa antsika ary araka hivavaka alohan'ny hanombohantsika ny fotoana indray. Araka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Ndreto izahay miara-mivavaka eto anatrehanao. Amin'izao ora sy fotoana izao ka mangataka aminao izay iray meteza raha hianivavaka ianao any an-danitra any. Mpanomy tsy mahasoa ihany izay ary tsy mahatoky eo anatrehanao ary tsy mendrika na ny anona ny anaranao aza. Fa masina indrindra ianao. Masina ilay Tompon'Andriamanitra ny rehetra eniky ny voninahitra amin'ny tany aman-danitra. Ny fahamarinanao raha io sy ny fahendrenao dia tahaka ny avy ny lanitra amin'ny tany eo anatrehanay. Ka tsy mendrika izay na nenona ny anaranao aza kanefa no ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo dia izany no ahafahanay Andriamanitra mivavaka eto anatrehanao. Raha io misaotra anao izay ny amin'ny tantaranao sy ny vimbinanao anay indray tamin'iny andro lasa iny. Na hatramin'ny ity an'io ity hatramin'ny narain'ny andro. Isaoranao izay tantaranao sy ny vimbinanao anay, niarovanao anay tamin'ny loza sy tamin'ny ratsy rehetra. Ary noho ny fahasoavanao no mbola tsy nalany rehetra anay, noho ny famindramponao ka dia misaotra anao izay. Misaotra raha io satria matoa izay mbola velona, matoa izay mbola manana fofinaina dia fahasoavana avy aminao izany. Ary dia mifona aminao izay iray ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Raha io mamindrafo aminay. Ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra, ny amin'ny fahalemena izay mbola mangija anay. Eny izany ny antony ivavahana isan'andro. Satria kely hery izahay. Ary raha tsy miambina izay iray dia ataon'ilay fahavalo telo moka. Ka eny Tompon'Andriamanitra, ninona fahotanay, ninona tsy fahamendrenay, ninona mbola nalatsaka anay dia fonanay aminao izany. Mamindrafo aminay mamelany elokay. Ary ny fitarainanay aminao andro manalina, meteza raha efa nianivavaka ianao any an-danitra. Ngataka aminao izay Kristy io, dio amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay Jesosy io ho afa-keloka. Ka dia hamarina izay Kristy noho ny amin'ny ranao, hamasina izay noho ny amin'ny ranao, ary eo ka ny ranao Jesosy hampihavana anay amin'ny raha izay any an-danitra. Fenoy ny fanahinao izay raha io ka hamasina izay, na amin'ny fiteninay, na amin'ny fisainanay, na amin'ny fitondrantenanay. Arov izay mifankam-panahy, arov izay amin'ny filan'ny nofo sy ny faniriana. Tantany sy vimbiny izay amin'ny fahamarinanao raha io sy amin'ny fahamasinanao. Andreto indray ary izay raha andre ny teninao raha io. Dia meteza raha io hiteny aminay ny ianao fa voninkaino izay mpanomponao. Aoka ny fanahinao hiasa aminay amin'ny fahafenona. Ny anaran'i Jesosy, aleloia. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesona mbola anatin'ny havatran'ilay anjely voalohany ihany izany tsika, fa ho jerentsika izany ilay antsy faharoa izay ataon'io anjely voalohany io, satria misy antsy faharoa izay resahana io raha vakitsika kely izy verentsika vakina kely ilay Apokalipsy 4:7 ny andinin'ny fahafito. Dia inona moa ny zavatra niresahantsika iny? Dia izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nanao hoe hoy izy ilay anjely voalohany, nanao tamin'ny feo mahery hoe mahatahorana Andriamanitra ka omey voninahitra izy. Dia zavatra efa nijerentsika teto. Fa inona no zavatra tenenin'ny faharoa ihany koa? Fa tonga ny andro fitsarana hozy izy ary miankofy ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Tsy vitany hoe ny teny ihany izany izy manao hoe mahatahorana Andriamanitra ka omey voninahitra izy. Fa misy antso misy antso faharoa izany eo anatin'ny hafatra hoentiny io hoe miankofa ihany koa izy eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Dia efa maninona no miankoka eo anolohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano dia
fa tonga ozy izy ny andro fitsarany izany. Dia fanontaniana mipetraka ary dia tia manao hoe ary betsaka ny olona efa nametraka n'ilay fanontaniana zany hoe fa maninona moa itsika no miankohaka, maninona moa itsika no hoe mivavaka amin'Andriamanitra zany na hoe miankohaka amin'Andriamanitra. Inona ny antony hoe hivavahana amin'Andriamanitra? Dia izao no voalaza ny Apokalipsy 4 ny 1:12. Akitsika kely izy io Apokalipsy 4 ny 1:12 zany hoe ao amin'ny Apokalipsy 4:1:12 zany ny mahamaly an'ilay izy. Dia izao no teneniny: ianao tomponay sy Andriamanitray, nomendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery. Ianao tomponay sy Andriamanitray, averiko tsara, ianao tomponay sy Andriamanitray nomendrika andray voninahitra sy ny haja ary ny hery. Dia hoe fa maninona ary izy zany nomendrika andray voninahitra, mendrika andray ny haja sy ny hery? Dia toy izany: fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy azy. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Aika izay zany miantony mahatonga antsika hoe mivavaka amin'Andriamanitra, miankohaka amin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria izy hoe fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Raha tsy Andriamanitra zany dia tsisy zao rehetra zao. Raha tsy ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy nisy tsy nisy ianao, tsy nisy zao tontolo iainantsika zao. Ka vokatry ilay hoe Andriamanitra zany nahary ny zavatra rehetra, na ny any an-danitra ny etỳ an-tany, izy no mpahary antsika zany. Ka raha ohatra ka tsy amin'Andriamanitra mpahary antsika azy zany ny ankohofantsika sy ivavahantsika aminy, dia nahoana? Lasa mpanompo sampitsika zany. Satria izay no antony ivavahantsika amin'Andriamanitra, izay ny antony iankohofantsika amin'Andriamanitra, satria izy no nahary antsika ary noho ny sitrapony no nahary atsika, nanisy atsika. Ka raha vao tsy izay antony izay zany ny ivavahantsika amin'Andriamanitra, averiko tsara, raha vao tsy izay antony izay no ivavahantsika amin'Andriamanitra sy ankohofantsika eo anatrehany, dia manao ahoana? Foana ny fivavahantsika satria lasa ohatran'ny hoe mpanompo sampy antsika. Inona moa ny atao hoe mpanompo sampy? Inona moa ny atao hoe sampy? Ny sampy dia zao hoe zavaboary, zay ny atao hoe sampy. Zavaboary. Inona ny zavaboary fantatsika? Zavaboary zao, olombelona zavaboary. Ny abakabaka zavaboary, ny volana zavaboary, ny kintana zavaboary, ny masoandro zavaboary, ny hazo zavaboary, ny rano zavaboary, ny asa tanan'olombelona zavaboary, ny vato zavaboary. Zay zavatra nohariana zany, zay ny atao hoe zavaboary. Ka ny sampy zany dia zao, ny sampy dia zao hoe zavatra nohariana kanefany lasa ivavahana. Zay ny atao hoe sampy. Ny atao hoe sampy dia zavaboary lasa iankohofana sy ivavahana. Zay ny atao hoe sampy. Dia ny olona zany miankohaka amin'ny zavaboary dia lasa miankohaka amin'ny sampy. Iny no lasa andrandray ny ataon'ny Andriamanitra iankohofana, nefa iny tsy mamaly, nefa iny tsy miteny, iny tsy mamaly vavaka iny. Fa any amin'ny Korintianina any izy milaza manao hoe ny ao ambadiky niny angeo izy, ka devoly ny ao ambadiky niny angeo izy.
Jeresika kely angeny amin'ny Korintianina any. Zao no teneniny aty amin'ny Korintianina aty. Jerisika aty amin'ny Korintianina voalohany toko fahavalo. Korintianina voalohany toko fahafolo. Korintianina voalohany toko fahafolo. De vakitsy kely ny andininy fahasivy amby folo sy ny faharoapolo. Andininy fahasivy amby folo sy ny faharoapolo. Korintianina voalohany toko fahafolo de ny andininy fahasivy amby folo sy ny faharoapolo. Inona ny zavatra resahany ao? Inona ary no lazaiko? Mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy? Sa mety ho zavatra va ny sampy? Tsia! Fa zay zavatra ateriny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny démonie fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako piombina amin'ny démonie ianareo. Ahoana tsara hoe inona ary no lazaiko? Mety ho zavatra va ny hena aterina amin'ny sampy? Na mety ho zavatra va ny sampy ozy izy? Tsia fa zay zavatra ateriny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny démonie fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako piombina amin'ny démonie ianareo. Zany hoe ny ao ambadika reny sampy reny zany de démonie ny ao ambadika an'ireny. Satria raha misy tsangam-bato reny ange ataon'ny olona ivavahana sy ankofana de asa tanan'olombelona zany iny namboarina. Nga iny maheno, nga iny miteny, nga iny mitsangana teo raha mila vonjy amin'iny ianao. Fa le olona manatitra fanatitra amin'ny tsangam-bato iny zany de zao aterino an'ny démonie iny satria le démonie mihitsy zany no mampirisika azy iankohaka amin'io asa tanan'io. Zany hoe misy asan'ny démonie miasa amin'ireny raha vao hoe iankofana zany ireny. Misy olona mivavaka amin'ny masoandro, misy olona mivavaka amin'ny kintana, fa ny devolo no mampivavaka azy amin'ireny. Ka raha fanatitra ho an'ireny zany ianao de manatitra fanatitra ho an'izy ianao, manatitra fanatitra ho an'ny démonie ianao zany amin'ireny. Ary io zany tsy vitany hoe resaka hoe zavatra asa tanan'olombelona na hoe ny zavatra hitantsika. Misy ny sasany mivavaka amin'ny ranomasina, manatitra fanatitra amin'ny ranomasina na amin'ny rano mandeha na amin'ny hazo, eny ambany hazo maitso rehetra eny. Fa eo koa le hoe olombelona ihany koa. Misy olona koa zany tena manompo olona mihitsy. Iny ny ankofana lasa ivavahana. Na pastera zao ara hoe Andriamanitra ny tokony ivavahanao de lasa pastera amin'le fiangonana no omenao lanja. Na ny zavatra tenen'le pastera efa mivina zany, efa mivika, tsy mifanaraka amin'ny voalazan'ny soratra masina intsony ny zavatra resahana eo, fa efa jamba le mpivavaka de masy teny le pastera de inona daholo na efa mampinakinam-pona azy ara le olona de mihinana izy. Zany hoe efa lasa manompo samby koa izy amin'izay fotoana izay zany satria manompo olona izy fa tsy manompo an'Andriamanitra. Misy reny mpihira malaza be reny, na reny acteur mpilalao film malaza be reny, na reny sportif malaza be reny. De amin'ny Madagasikara moa izy tsy de tena hoe teneny tsy haiko ahoana ny fomba filaza amin'ny teny gasy, fa amin'ny teny frantsay ity de zay foana ny filazana an'ireny olona malaza reny zany hoe ohatra misy mpihira anankiray zao tian'le olona anankiray de oui c'est mon idole io ny idolako. Na ohatra ny footballeur ohatra ny ataontsika hoe Ronaldo de c'est mon idole hono. Na hoe Messi de c'est mon idole. Na hoe Mbappé. Na hoe reny mpihira malaza reny, ohatra hoe Céline Dion de c'est mon idole. Ny acteur malaza sy ny sisa sy ny sisa. Fa vao miteny ianao nge idole iny moa ny atao hoe idole sampy ange zay. Ary rehefa tena mankafy an'ireny zany le olona de idiran'le fanahy satria miditra amin'izay le devoly. Fa nijery reportage zao za taty. Fantatsika angamba mpihira malaza be le hoe Maria Carey. Nandrindra ny fahafotoana amatonany maro. Fa le lehilahy ohatraniny satria tena tiany le Maria Carey.
dia asiana ohatrany birao kely mihitsy natokany ho an'ny Maria Carré. Dia io birao zany ohatrany hoe altara kely mihitsy atokany amin'ny toerana anankiray eo amin'ny efitranony. Asiany hajany sy ny dia asiany CD-ny Maria Carré, dia asiany karazana ohatrany hoe sarin'ny Maria Carré, dia asiany karazana ohatrany hoe bibelô na zavatra mahakasika Maria Carré rehetra. Dia rehefa te hiaino izy ohatra hoe satria izy zany ohatra hoe mila communion amin'ny Maria Carré izy na hoe mila fifandraisana Maria Carré, dia le vadiny mihitsy aloha ianao rehefa mandeha ny vadiny ohatra zany ohatra lasa miantsena na tsy fantatra na hoe mba misy fotoana izy hoentin'ny am-panahy dia aloha zahay tokana kely, dia midy ao izy zany dia mianao Maria Carré izy dia mitomany ao izy dia tena manompo olona zany atao hoe samby zany. Fa zao zany le izy ny antso zay ataon'le anjely eto le voalohany dia zao miankofa hoy izy eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany, eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Fa tonga hoy izy niny niandry fitsarany, miantso fiankofana ihany koa zany ty anjely voalohany ty, eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ka natsika zany miankohaka eo alohan'ilay mpahary atsika sy mivavaka aminy, natsika miankohaka eo alohan'izay noariana. Dia anjarantsika no misafidy na tsika iankohaka eo amin'ilay mpahary le Jehovah Andriamanitra nahary izao rehetra izao, satria izy no mendrika omena haja sy voninahitra, izy no nanisy ahy raha tsisy dia tsy nisy ahy. Na misafidy ianao na no mpisampy ianao zany, safidy zay, safidinao zany zay zavatra zay. Fa zao ny olombelona zany dia zao mandahany zay, izy tsy mety akohaka anatrehan'Andriamanitra zany izy, tsy mety izy. Izay mahatonga le fahatezeran'Andriamanitra zay ho avy ange. Tenin'Andriamanitra miteny matahora ahoana izy raha iverenantsika le apokalipsy teo, ahoana veriko tsara le apokalipsy toko 7:10 eo amin'ny 7 nanao hoe nanao tamin'ny fehemahery eo, matahora n'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofa ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Amin'ny feo mahery nanaovan'le anjely anazy, matahora n'Andriamanitra hozy izy ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofa ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano, satria ho avy fitsaran'Andriamanitra io zany. Dia ny olona nefa zany manino tsy mety izy, tsy mety izy. Dia jereo tsara nge voalaza ny aty amin'ny Romanina, jerentsika le aty amin'ny Romanina aty, Romanina toko voalohany 9:17, Romanina toko voalohany 9:17. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia izay mihitsy no mahatonga le fahatezeran'Andriamanitra zany, satria ny olona tsy mety iankohaka eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano ary tsy mety hamme voninahitra an'Andriamanitra zay nahary azy. Dia hozy izy fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra hozy izy amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Le fahatezeran'Andriamanitra zany tonga noho le faharatsian'ny zanak'olombelona sy ny tsy fahamarinany izay misakana le fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Zareo zany tena misakana ny fahamarinana io mihitsy. Amin'ny teny frantsay dia teneniny hoe des hommes qui retiennent justement la vérité captive, zany hoe le fahamarinana zany dia zao ohatrany hoe captive mantsy ny tenenan'le izy hoe ohatrany hoe tena tsy avelan'ny hipotra mihitsy zay fahamarinana zay hoe Andriamanitra ake ny tokony hivavahany. Zany hoe mahalala zany izy hoe iza ny mpahary, fa izy tsy mety akohaka amin'io. Dia ohatrany hoe afeniny mihitsy zay, gadrainy zay fahamarinana zay, fatorany zay fahamarinana zay tsy hivoaka. Dia toy izay ny 9:20 le izy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho am-ponyreny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho am-ponyreny fa nasehon'Andriamanitra taminy.
Zany hoe ny momba an'Andriamanitra zany dia efa naseho amin'ny olombelona. Naseho an'Andriamanitra tao am-pony. Ary tsy vitany hoe naseho an'Andriamanitra ao am-pony, fa aseho an'Andriamanitra amin'ny zava-boary izay misy hoe zao zavatra zao ange tsy tongatonga ho azy. Fa nisy mpahary zao dia ahoana izy amin'ny 120 fa ny fombany tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny Mahandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'izay nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Na dia eo ary zany hoe tsy hitanao Andriamanitra, fa hitanao izy amin'ny zavatra izay noariana. Hitanao izy amin'ny herin'ny mandrakizay hozy izy, amin'ny Mahandriamanitra azy. Miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka tsy manan-kalahatra ireo. Zava-magaga ny zavatra misy. Jereo fotsiny mijery ny zava-misy sika hoe io hazo maniry io na io voninkazo maniry io tsaha io. Raha mandinika an'io fotsiny zany hoe ahoana ny faniriny ity zavatra ity. Dia ianao moa zany hiezaka hanazava hoe scientifique io zao. Fa fahendrena vaiza daholo zany rehetrarehetra zany. Fahendren'olombelona ve zany? Fahalalan'olombelona ve no nanao an'izany? Na nitaovam-pananahintsika ao anatintsika ao fotsiny, ny fonctionnement ny mombantsika ao anatintsika ao. Fahendren'olombelona ve zany? Ny pisahan'ny masoandro isan'andro, ny filetehany, ny masoandro izay manazava amin'ny andro, ny volana manazava amin'ny alina, ny kintana, ny fampisarahana ny volana sy ny taona, ny orana avy, ny abakabaka, ny voromanidina, ny fisarahan'ny taona ny amin'ny resaka saison zany io. Hoe misy ny ririnina, misy ny lohataona, misy ny fahavaratra. Zany rehetra zany, tsy izay tsy voatanisa. Ny fihetsiketsehan'ny biby any an-dranomasina sy ny etỳ ambonin'ny tany. Zany zany herin'Andriamanitra izany rehetra zany. Fa ny fomba aloha izy tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny Mahandriamanitra azy. Dia miseho. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny Mahandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka tsy manan-kalahatra ireo. Amin'ny teny frantsay, ils sont donc inexcusables hozy izy. Tsy azo ialahan-tsiny ireo ny amin'izany zavatra izany hozy izy. Tsy hoe zavatra tonga ho avy ny zavatra misy. Amin'ny teny gasy moa izy ohatra ny tsy dia mazava ny anjavana fa hozy izy en effet les perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ny fahatanteran'Andriamanitra hozy izy izay miasa amin'ny izy tsy inona tsy hitanao izy, perfection invisible. Misy zavatra ataon'Andriamanitra zany ao anatin'ny fahatanterana nefa tsy hitanao Andriamanitra. Dia hitanao amin'ny heriny izy sy amin'ny Mahandriamanitra azy amin'ny zavatra izay ataony. Miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao izy ka tsy manan-kalahatra izy. Dia ny zavatra ataon'ny olombelona nefa dia izao. Manino? Maniratseran'Andriamanitra izy. Satria raha tokony hivavaka sy hankohaka amin'ilay mpahary izy, dia alao ny mivavaka amin'ny zavatra noariana. Alao ny manompo sampy. Jereo ny teneniny eo amin'ilay 120 ka hatramin'ny 720 izy miteny an'izay. Ahoana izy? Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ao an'Andriamanitra na nisaotra azy. Fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fon'ny Dompo. Nandoka tena hoendry izy, kanjo tonga adala. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nosoloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka.
nalalan'Andriamanitra zany izy na dia malalan'Andriamanitra izy dia moa tsy nankalaza azy, tsy manome voninahitra azy hoe mendrika an'io ajaina, mendrika ny saorana, mendrika me voninahitra. Ka rehefa tsy niankohaka tamin'ilay pahara izy dia zao tonga zava-poana ozy izy ny fisaina ny ary tonga maizina ny fonodonto. Ka nandoka tena hoendry izy ka tonga dala, mihevy tena hoendry izy zany amin'ny zavatra ataony nefa vao maika izy mitsofoka amin'ny fahadalany. Koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety ho loa dia ny soloany. Ny soloany iny zavatra tahaka ny endriky ny olona, io le sampy io. Mety ho loa sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandadina mikisaka. Raha tokony iankohaka amin'ny pahara izy dia lasa ny voary indray no iankofany zany. 5:20 Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Nisoloany lainga ny fahamarinan'Andriamanitra. Ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay zavatra, tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Loza ange zany raha olona. Aleony ny safidy zany, aleony zavatra ny ataony ankofana toy izay le mpanao. Dia jereo tsara ny zavatra misy. Io le zavatra resahana teo hoe fa tonga adala ozy izy ny fonodonto. Jereo nge le fahendren'olona maro satria nieritreritra ny anatra ahoana izy, nieritreritra ny hoendry izy ka tonga adala ozy izy teo. Araka le zavatra niteneniny teo ahoana tsara moa izy teo. Izy le misy an'le eo amin'le tapany faharoa amin'le 120 dia hozy izy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fonodonto. Dia io le zavatra ohatra hitantsika satria izy zany efa mieritreritra hoe manam-pahalalana sy fahendrena. Dia navelan'Andriamanitra amin'izay zavatra zay izy. Jereo nge le théorie d'évolution zavatra finoan'ny olombelona nge zany fahendren'olombelona zany. Manala an'Andriamanitra l'exclusion de Dieu zany, manaikitra an'Andriamanitra zany, tsy hivavaka amin'Andriamanitra. Ka hoe ny olombelona dia zao avy amin'ny fossile. Dia rehefa avy eo lasa vertébré. Dia rehefa avy eo nisy fiovana iny dia lasa ninan'inona? Nandady, nikisaka. Dia n'inona? Nenitsangana. Dia lasa feno volo, lasa ohatran'ny rajako. Dia tonga olombelona. Izay no nahatonga ny olombelona. Izay zany le hoe théorie d'évolution, mievolue foana zany ny zavatra eto an-tany. Zany le hoe théorie de Darwin, zany mbola inoan'ny scientifique amin'izao fotoana izao zany. Zany mbola atao any amin'ny fanabeazana fototra zany, ampianarina ny ampianarana zany zavatra zany. Ny fanompontsampy izay nilovaina tamin'ny razana. Dia iny vavahana tsy mametraka fanontaniana dia io ny Andriamanitra. Ora olona. Ahoana moa ny fomba fiteny zay? Misy pastera zay milaza mba sokafy le fomba fijery. Sokafy ny fomba fijery. Avalantsika le fahamarinana. Dia satria zareo zany tsy nanino, tsy niezaka ny alalan'Andriamanitra. Dia ahoana ozy izy eo amin'ilay 4:20. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalitoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Satria izy zany tsy te alalan'Andriamanitra dia natolotr'Andriamanitra ho amin'ny filana izy. Danary ataovy ny fahalitoanareo zany, ataovy ny fahadalanareo. Dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany. Lasa nanao zavatra padiana zany hoe nandoto ny tenany zany izy amin'ny filan'ny nofony sy ny fanondriana. Andriamanitra mihitsy ny nanolotra azo amin'izany. 5:20 sy ny 7:20. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan-dratsy mahavoafady fa ny vehivavy
tao aminy nanova ny fanaony ho tahaka n'izay tsy fanaony, ary tahaka izany koa ny lehilahy fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka mahita amin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tenany ny valony izay tokony ho azy noho ny fiviliana. Tsika izany rehefa tsy mety manompo an'Andriamanitra dia izao avelan'Andriamanitra mandeha amin'ny filan'ny nofontsika sy ny fanindrentsika dia lasa mandoto ny tenantsika amin'ny zava-poana sy ny zavatra maro samihafa. Dia lasa mametaveta ny tenantsika tsika. Fa lasa adala ozy izy ny fonodonto. Zany no mahatonga vokatra, en fait vokatra le tsy fiankofana amin'Andriamanitra daholo sy fandehanana amin'ilay filan'ny fontsika zany dia atolotra Andriamanitra amin'iny tsika dia lasa manino? Lasa manao adalana. Miankohaka eo alohan'ny voary. Mandoto ny tenantsika amin'izany. Ao ny sasany manino? Lasa mihitsy manao hoe ny lasy ny lahy lasa mivady, ny vavy sy ny vavy lasa mivady. Vokatra n'izany ange io rehetrarehetra eo. Ny fahotana rehetra ihany koa dia vokatra n'izay. Zay mbola toizany eo ambany ihany ilay izy rehefa avy eo andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faha 130. Ary araky ny nanaovany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany. Dia araka izany koa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony hatao. Satria izy zany manao tsinitsinina an'Andriamanitra dia hoe tsy mila tsy ilainy zany hoe mahalala an'Andriamanitra zany. Dia izao araka izany koa izy no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainany tsy mahamendrika hanao izay zavatra tsy tokony hatao. Dia ino zavatra tsy tokony hatao? Dia feno tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fiheremana, ny lolo-po, feno fialonana, vololona, fifandirana, fitaka, otro-po, mpibitsibitsika, mpanendrikendrika ala an'Andriamanitra, mpampahory, mpiavinavina, mpandoka tena, mpamorotsy-andratsy, tsy manora isireny, tsy manam-pahalalana, tsy mitana fanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantso. Dia ahoana izy? Dia olona malala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra fa izay manao izany zavatra izany dia mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao koa. Ny olona ange zany izao hoe inexcusable, tsy azo ialana tsiny zany ny olona rehetra manao hoe izay tsy mahalala an'Andriamanitra izany. Fa ny momba an'Andriamanitra sy ny herina ary ny fahalebiazana dia efa asehony miharihary amintsika, hitantsika, fantatsika, rentsika izany. Fa tsika no mody tsy mahalala, tsika no manetsy tadiny. Ary fantatsika izany fitsaran'Andriamanitra ho an'izay manao izany ratsy izany. Misy ange olona tsy miditra am-piangonana fa izy rehefa miteny zava-betaveta iny dia avoakany eo mamoaka zavatra momba an'Andriamanitra eo izay faty. Hoe izao no nataon'i Jesosy, na hoe izao ny misy mahavarinana indray ny zavatra teneniny ny tena hoe ary fantatry reto any ange ilay izy fa dia izao manao ny izy tsy te halalana satria tsy te hivavaka amin'Andriamanitra izany izy, te handeha amin'ny filana izy. Dia ozy olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra fa izay manao izany zavatra izany no mendrika ho faty, nefa tsy manao ihany izy fa mankasitraka ny manao koa. Dia ohatra ny hoe olona anankiray zany ataontsika hoe manao infraction eo amin'ny société. Ina moa ilay infraction hoe manao zavatra tsy mety eo anivon'ny fiarahamonina zany. Dia atao hoe tratran'ny pôlisy izy nanao zavatra ratsy. Dia hoy izy mantsy ilay pôlisy, zanga tsy nalala. Misy lalàna zay, misy fomba fiteny zay manao hoe amin'ny teny frantsay ny ilazako an'ilay izy, nul n'est censé ne pas connaître la loi. Tsisy olona hozy izy zay tsy tokony tsy hafantatra ny lalàna amin'ny firenenana, fa tokony mahalala lalàna avokoa ny olona rehetra zany. Ka rehefa tratra ianao tsy afaka hiteny hoe zanga tsy nalala, ny lalàna mipetraka iny, tsy afaka afaka manao ninina. Ka tsy azo ialatsiny ianao rehefa tonga izay zavatra zay. Ka izany zavatra rehetra zany dia izao hoe manafaingana ny fandringanana an'ireo ratsy fanahy, an'ireo izay tsy mety miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra sy mivavaka eo anatrehany.
ny sosiete izay iainantsika na ny tontolo izay iainantsika amin'izao fotoana izao dia tontolo mandan'Andriamanitra, tontolo manilika an'Andriamanitra, satria izy mieritreritra hoe izy ny tompony noaviny, fa tsy mila an'Andriamanitra izany izy. Kanefa dia izao hoe ilay Jehova tompony maro no tompon'izao rehetra izao. Ary no avintsika dia izao sy ny famonjenantsika dia eo am-pelantanany. Ka noho izany rehetra izany dia izao hoe izy rery ihany no mendrika ny ankofana sy vavahana satria izy no mpahary antsika. Dia jerentsika ange aty amin'ny testamenta taloha aty, ahoana izy Josoa mpanompon'Andriamanitra. Aty amin'ny Josoa toko fa 420. Josoa toko fa 420 aty amin'ny testamenta taloha. Josoa toko fa 420. Dia rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izao mivaky ny teny ny 420 sy ny 520. Ahoana izy? Koa ankehitriny mahatahorany Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ary ario ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany an-dafiny ony sy tany Egipta ka manompo an Jehova. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an Jehova dia fidinareo anio izay hotompoinareo, na ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany an-dafiny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa raha izao sy ny ankohona kosa dia hanompo an Jehova izahay. Ahoana tsara hozy izy? Jereo tsara, eno tsara ilay izy. Koa ankehitriny mahatahorany Jehova ka manino? Manompo azy hozy izy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Dia ahoana hozy izy? Ario ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany an-dafiny ony sy tany Egipta ka manompo an Jehova. Satria ny zanak'Israely rehefa baby tany Egipta dia ny lasa nanompo Andriamanitra hafa, nanompo n'Andriamanitra ny Egipta, nanompo Andriamanitra hafa tany izy. Fa Josoa dia miteny ario izany Andriamanitra izany hozy izy, izay notompon'ny razanareo. Ary tsy vitany hoe ario Andriamanitra izay notompon'ny razanareo, fa aza mivavaka ihany koa na manompo ny Andriamanitra eo amin'ny tany izay idiranareo lovana. Dia ny Andriamanitra ny Amorita, ny Andriamanitra ny Kananita, ny Jirgasita, ny Perizita, ny Tita, ny Jebosita, aza manompo ny Andriamanitra ireo ihany koa nareo. Firy sika milaza ho kristianina nefa maninona manompo Andriamanitra sy ny razana hoy ny fitenenana. Mbola mitazona reny sampy reny fomban-drazana reny. Firifiry amintsika milaza kristianina mbola mamonjy famadihana, fomban-drazana nge reny. Zay fady eo amin'ny Baiboly zany milalao faty zany, zavatra maloto ange zany. Nilovaina avy tamin'ny razana zany. Firifiry ny mbola manao zory firarazana. Firifiry ny mbola rehefa manokatra fasana, mbola miantso an'ireny valalam-piandry fasana ireny, manao fombafomba miantso fanahy io, miantso razana io. Sampy ange zany rehetra zany. Na ianao mivavaka amin'Andriamanitra zany, na ianao mivavaka amin'ny sampy, nefa fantatsika inona ny eo ambadiky ny sampy? Devoly ny eo ambadiky ny sampy araka ny fanambarantsika teo. Devoly no mialokaloka ao ambadika an'iny. Dia ianao zany miantso devoly eo. Dia misy idirany fanahy dia ireny le antsoina hoe manao andro be. Le mivoaka farora-bava be ireny, devoly mihetsika ange ireny. Mety misy hotezitra mihitsy angamba maheno an'izany zao, iza na zay misy. Tonga amin'ilay fitenenana hoe ambala velona hoy ny fitenenana. Devoly ange ireny. Dia izay moa ilay izy zany, fa safidy moa nen'ilay olona zany, fa zao ny tenenin'ny Josoa ato miteny mihitsy izy. Ary io ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo izy izy. Tany an-dafiny ony sy tany Egipta ka manompo an Jehova. Ary io ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo. Manomboka an'io ary io. Fa manompo an Jehova, ilay nahary ny lanitra sy ny tany sy ny loharano. Ary ny ranomasina hozy izy. Ka raha ohatra zany ianao
ka tolagaga raha mijery ny zavaboarin'Andriamanitra. Raha matsiaro ianao izao zavatra rehetra izao tsy tonga ho azy. Dia tadio fa ny mpahary no nanao an'izao rehetra izao, mpahary no nanao anao. Misy amin'ny faritra any Amerika iny, tena hoe tontolo sauvage be zany ilay izy amin'ny toerana hoe Alaska ilay toerana. Any amin'ny Amerique du Nord, any amin'ny côté-ny Canada iny dia any Alaska. Dia ilay côté iny zany dia zao hoe feno natiora sauvage be any. Dia tena tsara, tena faly ianao zany, tena tolagaga ianao mijery ilay zavatra any. Dia ny olona any amin'ilay izy zany dia zao hoe ozy zareo hoe mère nature ozy izy no nanao an'io. Lasa manompo mère nature zany hoe le renin'ny nature ozy izy zany no nanao an'io zavatra rehetra io. Ka raha ohatra zany izy ohatra hoe mihaza biby izy dia maty n'ilay biby dia misaotra ny renina mena zao rehetra zao, le reniny nature nameno zao rehetra zao izy. Dia iny ny saorany sy ivavahany io. Zay ilay olona zany manompo sampy ilay olona. Tena hoe mandan'Andriamanitra. Ny zavaboary ny saorana fa tsy ilay mpahary no isaorana. Dia jereo tsara angeny ataon'ny mpanao salamo. Ny mpanao salamo zany dia rehefa manandratra an'Andriamanitra izy dia zao hoe ao anatin'ny fiankofan'ny zanak'Israely zany io resaka io hoe fifandraisan'ny zavaboary amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra. Ny mpanao salamo zany dia miteny mihitsy ao anatin'ny fivavahany hoe ny zavaboary dia tokony hoe miankohaka amin'Andriamanitra sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Zany ny antombavaky ny zanak'Israely. Fa tsy hoe manandratra indray ilay natiora, fa Andriamanitra no asandratra fa tsy ny natiora no asandratra. Salamo 5:50. Ahoana izy aty amin'ny Salamo 5:50 raha jerentsika ny Salamo 5:50. Salamo 5:50 dia ny andininy fahaenina. Salamo 5:50 dia ny andininy fahaenina. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Avika aoka hiondrika sy hankohaka isika. Aoka isika handoalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika. Eo zany le fiantsoana mihitsy hoe avio izy ka aoka hiondrika hankohaka isika. Aoka isika handoalika eo anatrehan'i Jehovah manino mpanao antsika. Fiantsoana hankofana amin'i Jehovah le mpanao antsika. Dia raha vakitsika ohatra amin'ny andininy voalohany dia hozy izy avia aoka isika hiobo an'i Jehovah. Aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka hankeo anatrehany amin'ny fiderana isika ary hanao fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany. Ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, izy no nanao azy, azy ny tany maina dia noforon'ny tanany. Avia aoka hiondrika sy hankohaka isika, aoka isika handoalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika. Zany no mahatonga hoe ny mpanao salamo dia mankalaza an'Andriamanitra, miankohaka sy mivavaka amin'Andriamanitra, mananatra azy satria izy no mpanao antsika. Izy no nanao ny ranomasina, ny lalina, ny zavatra rehetra izay hitantsika. Dia rehefa mahita zany tsika ohatrany hoe ny indrindra moa fa ny kristianina moa zany tena manao an'izy io ihany koa zany. Ny kabeazan'ny kristianina mantsy rehefa ao am-piangonana dia zao mipetraka ambony baolina kristianina na mipetraka ambony seza. Dia rehefa mijery nefa ny fiangonana ohatrany hoe musulman dia ny fiangonana musulman, ny membre ny fiangonana musulman manao tapis amin'ny tany izy dia miankohaka amin'ilay tapis amin'ny tany. Dia misy kristianina zany, vondrona kristianina izay resy lahatra amin'io araka ny voalaza ny soratra masina teo iny andininy fahaenina manao hoe avia aoka hiondrika sy hankohaka isika, aoka isika handoalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika. Dia hoe hiankohaka amin'i Jehovah zany le mpanao antsika. Dia rehefa misy fiangonana zany manao an'io dia ozy le fiangonana mipetraka ambony seza le membre ao anatiny fa amin'izao nga ny kristianina koa dia lasa miankohaka ohatran'ny musulman zany ny kristianina.
satria fa zatra nipetraka teo ambony bon zatra nahazo confort teo ambony bon sy teo ambony seza fa ny fiankofana ry ralasy anabavy ny fiankofana ry zanak'olombelona dia tsy natao ho an'ny musulman io. Ny fiankofana tsy natao ho an'ny sampy io satria any amin'ny resaka fanompo-tsampy reny koa miankohaka ireny. Fa ny fiankofana dia natao ho an'ilay mpahary ny lanitra sy ny tany, ny loharano, ny ranomasina, ny zavatra rehetra hitantsika izao. Io fiankofana io zany natao an'Andriamanitra io. Amin'ny fiangonana jiosy ange ny jiosy koa tsy miankohaka eo am-piangonana fa mipetraka koa izy. Satria le jiosy amin'izao fotoana izao efa jiosy efa nivoana koa io. Fa misy andihana jiosy kely fivavahana jiosy taloha zay tafasaraka tamin'le fiangonana jiosy amin'izao fotoana izao. Ohatrany hoe raha amin'ny fiangonana kristianina zany ny jerena dia ohatrany hoe fiangonana katolika no matanjaka be. Fiangonana ataontsika hoe io zany ny fiangonana teny hoe ara-tantara efa ela be dia tena hoe matanjaka angiza be manaraka ny protestanta sy ny sisa sy ny sisa. Fa amin'ny jiosy koa zany misy zay hoe gropona fivavahana zay matanjaka be ohatrany hoe katolika. Fa misy le andihany kely amin'ny fivavahana jiosy. Dia ireo andihany kely ireo isolé ihany izy ireo zany. Dia ireo manina manaraka ny zavatra nataon'ny zanak'Israely tany aloha. Fa iny efa ela dia ela. Zany hoe miankohaka tena ohatran'ny musulman mihitsy zareo rehefa mivavaka. Satana nge tsy kely lalany esoriny nge hoe izy mihitsy nge manala ny fiankofany hoe aza miankohaka eo ianao, ataovy tsaratsara ny seza hipetrahana, ataovy tsara ny bon, ataovy zay azahoanao aina fa aza miankohaka ianao. Ianao tonga ao amin'ny tempoly ianao hivavaka na any amin'ny synagogue ianao mivavaka. Na any am-piangonana ianao hivavaka. Miankohaka ianao natrehan'i Jehovah tsy mendrika akory ianao nitrahaka eo natrehany. Fa tsy eo ambony banc ianao mipetraka eo ianao. Miavoninahitra izy mahatahorana Andriamanitra. Miankofy ianao zany, miankohaka ianao. Tsy natao an'ny sampy zany fiankofana zany na natao amin'ny musulman. Fa ny fiankofana dia raha mivavaka amin'ilay Jehovah tompony maro ianao dia miankohaka eo alohan'ilay Jehovah tompony maro. Ka zay foana miverina zany ilay izy hoe itsika zany dia tokony ankohaka eo alohan'ilay mpahary fa tsy eo alohan'ny zavaboary. Ka ny fiankofantsika dia natokana ho Andriamanitra irery ihany ilay Jehovah tompony maro. Ilay ten'Andriamanitra marina sady velona dia ilay mpahary atsika. Jereo tsara fa mbola tenenina izy ato amin'ny Salamo fa 4:9 eo akaika eo dia ny 1 ka hatramin'ny 7. Ahoana izy? Miraha fiaraha-baovao ho an'i Jehovah, miraha ho an'i Jehovah ry tany rehetra, miraha ho an'i Jehovah misaorana ianarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly, ambarao amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hody rainy indrindra sady mahatahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena, firy ny Andriamanitra izay fantatsika ny Andriamanitry ny firenena. Firy misy karazany. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinitsinina. Fa Jehovah nanao ny lanitra sy nanao ny lanitra. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsinitsinina fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mira-piratana sy voninahitra no eo anatrehany. Ery sy fahatsaran-tare no eo amin'ny fitoerany masina. Ry firenena manomezany Jehovah, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomezany Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo akianjany. 7 miankohofa eo anatrehany Jehovah amin'ny fiangonana masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Miankohofa eo anatrehany Jehovah amin'ny fiangonana masina ozy izy, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra, miantso ny olona rehetra. Ny Andriamanitry ny jentilisa ozy izy, ny Andriamanitry zao tontolo zao, ny Andriamanitry ny firenena dia tsinitsinina. Fa
Andriamanitra ozy izy no naninona fa Jehova no nanao ny lanitra ozy izy. Izany rehetra zany voasoratra zany eo anatin'ny soratra masina hitantsika eo anatin'ny Paoly Salamy. Fa zao ny kristianina dia tsy mampiatra izany, tsy manao pratika an'izany, fa alao no mipetraka, alao no mahazo aina. Ka rehefa mipetraka ianao dia iny tsisy fahatahorana an'Andriamanitra ke zany ianao. Ka aoka tsy hanao excuse sika fialan-tsiny fotsiny filazana manao hoe ny musulman manao an'izany, na iteny koa ny secte manao an'izany. Mendrika ny akofan'i Jehova mahatahorana azy miankofa aloha izay nanao lanitra sy ny tany. Tsy teniko io, tenin'ny soratra masina no nentina tamintsika. Ka izany afatry ny anjely voalohany zany ny amin'ilay resaka fiantsonany amin'ilay fiankofany eo anatrehan'Andriamanitra. Satria rehefa tsy hozy izy hoe mahatahorana Andriamanitra ka omea voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofa alohan'ilay lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Io fiantson'ilay anjely voalohany io zany amin'ilay resaka fitsarana dia natao antsika amin'izao andro ankehitriny izao zany afatra izany. Mba hanairana ny fanantenantsika zany ny amin'ny fiavian'Andriamanitra. Satria ho avy izy tsara. Ka rehefa ho avy izy tsara dia mba tsy ho tonga antsika zany ilay fahatezeran'Andriamanitra ny amin'ny fitsarana. Dia eo moa izy miresaka ilay hoe mahatahorana Andriamanitra ka omea voninahitra izy. Dia miteny koa izy hoe miankofy eo anatrehany. Dia raha mijery ny Paoly Salamy any hoe ahoana moa zany no ataon'ireo Paoly Salamy ny amin'ny fanandratana an'Andriamanitra zany sy ny fivavahany an'Andriamanitra. Satria izy no mendrika hivavahana, izy no mendrika hiankofana, izy no mendrika hiantahorana. Dia misy resahana eto ahoana jerentsika kely aty amin'ny Salamo fa 510 ohatra raha raisitsika zany. Satria le afatry le anjely voalohany teo tsy niteny fotsiny izy manao hoe mahatahorana Andriamanitra. Tsy niteny fotsiny koa izy hoe miankofy eo alohany fa niteny izy hoe mahatahorana Andriamanitra omea voninahitra izy. Ahoana ny fomba hamezana voninahitra an'Andriamanitra zany ihany koa? Satria fivavahana amin'Andriamanitra ihany koa zany. Dia amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny fiderana, amin'ny alalan'ny fanandratana. Zany koa ny vavahantsika sy anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Dia jerentsika ingeny ataon'ny Paoly Salamy mikasika amin'izay. Salamy 510. Raisitsika kely fotsiny io. Salamy 510. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana hozy izy? Alleluia! Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoeran'ny masina. Midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny. Midera azy no ny asany lehibe. Amin'ny maha-Andriamanitra anarany lanitra sy ny tany azy zany. Midera azy araka ny habeny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valisy ny lokanga. Midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dy. Midera azy amin'ny zava-maneno, tendrena sy ny sodana. Midera azy amin'ny kipantsina maneno. Midera azy amin'ny kipantsina tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina sa midera any Jehova. Halleluia! Inona moa ny dikan'ilay hoe halleluia? Dikan'ilay hoe halleluia dia hoe midera any Jehova, ho an'i Jehova, louer l'Éternel. Amin'ny alalan'ny trompetra, amin'ny alalan'ny amponga tapaka, amin'ny alalan'ny dy, amin'ny alalan'ny valio izy. Sy ny sisa. Bon. Aleo toy resantsika amin'ny manaraka io fa fotoana angamba tsy dia tena ampy firy intsony. Fa mbola hiresaka an'io tsika amin'ny lesona manaraka hoe izany fanandratana sy fiderana an'Andriamanitra izany. Irenantsika eo amin'ny manaraka satria tapitra ilay fotoanantsika dia tsy anam-potoanantsika hijerena an'izay. Alao ajantsika eo ny amin'iny amin'ity an'ity dia ho resantsika indray zany amin'ny herin'iny dia hiditra indray tsika amin'ny afatry ny ihany koa ny anjely faharoa zany satria misy antso koa amin'ny feo mahery izay hoentin'ilay anjely faharoa resantsika hoe inona indray koa io antson'ny anjely faharoa izany. Vavakantsika hisaotra an'Andriamanitra ray. Jehova Andriamanitra raha io mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa noho ny fahasoavanao no nahafahanay ray niara-nianatra indray ny teninao tamin'ity eno ity. Raha io sy raha taom-ponay ny teninao ary atao eo an-tsainay. Ary eo ka Tompo
tsy ompian'ny mpanadiny zay fompakatony ny teninao. Iza no mendrika ny ankofana sy vavahana? Ianao Jehovahandriamanitra ray, satria ianao no nahary anay. Ianao no mendrika hoderaina sy ankalazaina mandrakizay. Fa ny Andriamanitry ny firenena dia tsy nitsinona, fa ianao no nahary ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Dia raina ny anaranao ray, dia raina ny anaranao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Dia manao velomantsika indray ny tenako amin'ity an'ity dia mitohy amin'izay lesona izay ndray amin'ny manaraka izany. Bye daholo tsika rehetra. Chercher ma femme.